Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy ty herinandro ty. Mpiandro fasa fizarana voalohany tantara nosoratany Aloka Tefson. Ireto avy no amelona ny tantara: Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Manatotosa sy mikirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro voalohany. Narya nifoaza amin'izay fa efa mibalika be any amin'ny masoandro ao e. Toa mbola mifonao anaty body fotsy foana ty ianao. Sady ve mbola tsapako hoe tsy ampy foana ny torimasoko hatramin'izao. Efa amfiry aloha zao e. Efa amfito zao. Ave vao amfito e. Veriko dia efa mivalo aza ny ena misivy. Fa inona no nahazo anao androany? Nefa isan'andro vao mangiran-dratsy ny andro dia efa iny ianao no mifo. Sa tsy hamonjy lahasa tsony androany? Aleo mba tsy mandeha aloha androany ka. Mafy loatra izay asa vitanay maly izay tsinonako. Tena mila nimbotraina mihitsy marina e. Zany ve? Fa inona ny asa nataonareo omaly? Ny asa tambary maizatra be. Rehefa ny felan-tanako aza miopakopaka mihitsy. Atao ahoana fa izay ny fiainana e. Ka enzany e. Raha tsy miasa ne tsy manana ny kohaniny tsika e. Eny e, fa ny aina ondra mangatainako. Volo zany fitady foana. Fa zao marina, mbola afaka mandeha manetsa raha mitady mpiasa raha Benarivo. Tsiry eo tsy mahazo makantsony ianao fa jereo ny kibonao rehefa lehibe. Mbola maro any ny fitaovana tokony vidintsika rinary. Ka na zany aza body fotsy ifanako azy ty mbola tsisy tokotaniny akory. Mivoly iterahana sy ny sisa mba aiza ho aiza zany. Aza manany apitso re ianao fa ho hiteny foana zany e. Dia ho hita aiza raha tsy mihetsika tsika e. Mbola misy efa-bolana ny ianao vao teraka azy io le. Mbola manana fotoana lavalava tsika. Manao ariary zato ampandriana maro ny anao ty rangaga. Izy vola anantona anao azy mantsy eo. Ny ianao koa ka. Izay mba androany fotsiny any makaina dia efa raha be takin'iny. Ka eny mifoaza teo ianao na dia izany aza fa mangatsika ny sosomaraina sa aterinay ao ampandriana koa. Vetivety re aloha ary tabahina koa izany any tokotany izany drole. Jereo kely mihitsy aloha ka. Midraso hoe vetivety. Nisina ao ndrily. Loza tena loza rinary. Fa nisina tena loza mbola tsisy taky ty. Fa inona ao manina zao raha tonga dia lazaina fa tsy loza ho aridiny eo fotsiny laza ao. Loza. Teneno. Nisy namako no fasana teny mandry. Maninona? Zany. Nisy namako ve fasana levina ny dadabe? Ka ilay fasambato teo avaratra. Fa nisy any dadabe hono tsy voasokatra. Gaga mantsy hoe nisy namako ny fasany dadabeko. Nefa izay folo laza zao nanototra anazy farany tao. Na andany fotoana lava mihitsy vao nahavita tototra ny fasany. Le fasany ringarainy velo anie zany nisy namako raha azo tsara sa le fasana vita sima. Fa ny antsika masy fasatany. Ary mandeha ianao manaraka an'ireny lehilahy ireny fa efa lasa daholo ny olona. Andraso aloha dia tena lasa tokoa ve hono tolam-patao-pasana aloha Mazava ho azy raha ngaty le fasateriny no variko e. So misy fanarahan-dia na ohatr'izany aloha. Ho maty ny any hoanina any mantsy. Dia ho an'ny malaky aza ny varinao fa lasa eo ny olona. Dia nefa mahavita fira-maizana kory zalahy zany amin'izao ka. Hatramin'ny taolanao pasana avy no angalarina. Tsy voasambana anie zany rinary. Efa nisy fotoana nampirongatra ny vaky fasana teto amintsika. Sa adinonao na angingina izy teo fa zao no rongatra indray izy ty.
Mbola tsy tafaverina foana ary nefa ny andro efa mandroso alina. Mba nanao ahoana aza ny diandro zareo tany. Tena matahotra izany ka. Andriamanitra, mba arovy izay vadiko izay amin'izay misy azy ihany. Tonga dia atory ve za sa ahoana ny ataoko? Mbola hiandry ny fahatongavany ve sa hiandry kely aza aloha vao matory sao tsy hahen'ny fahatongavany akory? Misy olona izany. Sao dia mba nary kosa. Sokafo aza ihany e. Nary ve izany? Nary ve. Nary? Tena mba naharitra elo nareo ka. Tena alina k'izay. Fa nanao ahoana ny dianareo tany? Nahita ny mangirana ihany sa? Tena very ny dia. Tsy hita intsony ilay tsy voalahara nangalatra ny taolam-pataom-pasana. Izany ve? Izany manko. Fanakaiza hono? Rehefa natao ny fanarahan-dia izany dia nihoatra nakany Ambatolahy zalahy. Teo no sisa hita farany diany zareo. Niodikodina fotsiny teo izay dia miverina fa tena reraka ka. Fa lasa nitao daholo ve hono ny razana rehetra tao am-pasana? Nientiny daholo izay nilainy e. Ka randony isa valo no lasany ihany dia niaraka tamin'ny taolan-drano sy taolabe. Andriamanitra, Izany hoako. fa atao inona daholo hono izany rehetra izany? Avadika vola fa atao inona indray e. Misy maka misarany lafo be ny ireny e. Fa atao inona hono taolapaty no vidiana lafo be ry a? Misy ilainy azy re matosa ny vidiana lafo fa izay tsy fantatsika hoe inona. Fa saika adiniko tokoa. Tonga nandalo teo nivo. Nivo? Ie, ilay mpanampy Rabenarivo iny dia hoe mandalovy any amin'ny zareo hono ianao raha-pitso maraina fa misy resaka tiany ifampiresahana aminao. Ozy, resaka inona koa ny izany? Dia tsy haiko rehefa mandalova fotsiny eny dia hita eo ny antony hitadiavany anao Mandro dia mipetrapetra tonga ara-potoana misy ianao Misaotra toko. Tonga araka ny afatao ako. Nandeha nanara-dia mantsy izay maly dia efa alina vao tafaverinako. Dia hoe mitady asa noho ny ianao. Naniraka piasa dia nivatinao ny tratrano toko. Anka nanahoana ho ny dianareo maly. Tena very anjavony. Tsy hita izay navanina ny loza fa ny fantatray fotsiny dia hoe niekandray fa nary zalahy. Efa mivadika marina ny olona amin'izao fotoana izao raha ngaty Tena izay mihitsy. Makasika an'izany indrindra no antony tadiavako an'izay io fa misy inona ry Rabenarivo? Ka zao rehefa nandinika ary say dia tapa-kevitra hitady gardien. Gardien? Efa tsy indray mantsy na hoe indrotsony no hainona vaky fasana teto amintsika fa efa dia nimbetsaka mihitsy. Tadidinao tsara angamba ilay tamin'ny taona 2024 ireny. Zao ilay izy dia niverina ndraiky. Tadidiko mihitsy aloha ireny ary isan'ny lasibatra tamin'izany moa ny ianareo fa ilay hoe mitady gardien aloha ny tsy azoko tapa-kevitra ny hitady gardien ho mantsy an'izay teo izany hoe hiambina ny fasana elevena ny zanako eo asamita. Izany hoe hiambona fasana izany so sanatria mbola misy mamaky. Mazava amin'izay tsara aleoko mandany vola na ohatrina toy izay mbola hamofa androany zanako vavy indray Izany ve? Mbola sambany teo amin'ny fiainako na inoko zavatra ohatr' izany nefa eny miankina aminao ihany moa izany io mbola tsy isy-ponao tokoa izany fa aleo misafidy mampiambina ny fasana raha ngaty marina aloha ny ianao dia onao mandra-pahoviana no ambenina. Tsy haiko arakaraka ny zava-misy moa rehefa azo antoka fa nijanona ny asa ratsy ny zalahy. Anka ahoana serinary mahazoto amin'izany ve se? Mahazoto hiandry fasana ve? Mazava ho azy azo hifanarahana tsara raha ny karama. Omeko izay ilain'izay rehetra fa asa manany amin'izany Asa sarotra izany asainao ataoko izany ry Rabenarivoko. Dia zarery ve nefa aloha anka
tsy voatery ianao rery fa afaka mitady namana ianao. Oka mba olona azo antoka fotsiny nefa. Somary tampoka kely amiko aloha le zavatra lazainao e. Tsy mbola manan-kevitra raha ny tena marina. Fa vonona ve nefa ianao e? Vonona. Tena mbola tsy haiko Ringaram-Penarivo. Mbola ifampiresaka amin'ny vady koa tsinona. Fa tsy mila vola ve serinary a? Mino fa tsy andahany tolotry mihitsy ianao a. Meko daholany eo na ohatrinana ny vola ilainao e. Mila vola fa tsy maintsy mbola ifampiresaka amin'ny vadiko aho mantsy aminao teo. Momba le tolotrasany menao moa zany. Okey. Mila ny fanapa-kevitra ao ny tolakandro aho mba ahalalako ny tokony atao. Jiro olon-kafa mantsy raha ohatra ka tsy mety amin'izay ny tolotra. Eny alefa miverina eto aminao ary vao avy mifampidinika amin'ny vadiko e. Eny ary. Fa zao aza atao mandilatra ny amin'ny roa ora fotsiny. Mahazo matoky ianao ka. Ka me-ndalana ary se fa tsy vitany mandrimandry manaretina fotsiny mantsika. Sy tsara mantsy fa mbola ny zanaka vavitokana no milevina amin'io fasana io. Eny tsy eo lazaiko anao fa misy rojo vola mety nanentina andry. So misy olon-dratsy ho azo fakapana mantsy ka maka ny fasana. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Biany fasa. Fizarana voalohany. Tantara no soratany. Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitao, ny aina Rasafy, Mamitiana Jeremy. Niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitoy